Tantarako mada. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe raha hanadino a nosoratany Raja Jean Rive. Ho velominy Faly, Sinez, Lemek Tantarako mada. miaraka amin'ny Miravo, Vantson ary Ioli. Nandrefeo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Ioloso. Reo nareo mianadahy miaraka amiko sisa navelan'izy mianaka dia niray nareo sinoro retapo aminareo izay vao ndosy fahafatesana koa raha ivolana lasa izay. Misaotra anao kory dia ary tonga eto na dia teo izany fahatapahan'ny fianaranao any ivelany a. Misaotra anao koa ary ne tsy nisorona ny teny lalana tsy maintsy izoranao zao raha hoe mbola eto tany ka tsy maintsy atrehana. Voatery nanapaka ny fianarako tany ampitako ao mba nanatrika ny fandevenana satria anabaviko nginy. Ankehitriny koa nefa dia mbola andao anareo mianaka fa tsy maintsy mamonjy ny fianarako a. Ka dia mangataka tsodrano aminareo mianaka ho tafita soamatsara mba hisambarantsika ny orinandry. Marina tokoa dafa malahelo izay no tsy mahito anao. Nefa tsy maintsy atao izay ampiononana ny foamam-panahy. Ka dia tafita soamatsara ny fianarana ny ianao e. Ary eo ka Jesoa Kristy ny ara-dalana aminao mandrakariva ka hanoranao amin'ny ady sarotra. Ny akoho anaka toraka izany koa a. Mirary soa ary fahasalamana ho anao izay atotosanao ny fianaranao ka ho totosomatsara tia tanindrazana indray. Misaotra anareo mianaka fa misy ho tsakitsakona ro tsarona lalandava nge nianatra sy ny firaritso nataonareo e. Eny. Manome toky anareo fa tsy andraraka iny beanao. Andeha izany ianao saorana daka mba afatra kely apetrako dia asatonao izay mianaka. Batso ny telefona matetika fa mangina tokoa. Eny e, tsy hanadino anareo mianaka izany a. Ary mety andefa zavatra kely indraindray eny arakaraka ny vola azoko anaovana an'izany ihany moa. Ny fianarako koa nefa fantatro bavy fa mbola lavitra ny lalana dia aza rahana alahelo raha misy mba tsy vita e. Ary eo ka amin'izay no ty raha masonao ty e. Tsy maty aho koa raha tsy mahasoa anao ty miondro dava amin'ny alahelo ty. Avelao aloha izy ridiary anala kely ny alahelony ao a. Raha tsy latsaka an-dranomasony dia mety akararony fony. Fa marina tokoa verina eny fa nikambana tahaka izao zao dia misy fifandraisana sarotra elany indrindra ny toy izao e. Izany tokoa aloha miaingo tamin'olona matetika ka asa izay fahamarinan'izany e. Mba dia azoko rary na akanjo fantatrao mba manendrika arana da rehefa mba malalaka ianao a. Aza matahotra fa samy andefasako daholo nareo mianaka rehefa mahazo vola ahy e. Fa ny teniko aminao dia mety izy ianao manamboatra ny saina mampana fa ny lasa nge tsy hiverina tsony. Izany mihitsy a. Misaotra anao ry da amin'ny fananarana fa saingy rehefa tonga izay fahatsiarovana fa avy izay dia tena tsy tanako mihitsy ny ranomasoko ka mila hanafitra. Eny e, hiezaka tokoa ny anadino arak'izay azo atao. Mipetraka rery ny tena tsy tantiko. Za nge hiezaka foana nampendry e. Aza raikitra loatra amin'izany ho any eritreritra. Fa ity koa mba afatra kely ho anao ry diary a. Eny rineny. Tandremy dia tandremy mianaka ny manambady vahiny a. Tsy dia nikeny ray amarentsika taroa izany ka so aratsy fiafarana. Misy tokoa aloha manana an'izany faniriana izany izay mpianatra any ivelany any fa tsy misy tanteraka indreny ankabeazany. Izany nge. Ka asa na hoe vokatra izay torohevitry ny ray aman-dreny izay tokoa angamba. Eny e, voaraiko ny afatao fa aza malahelo anao rineny a. Andeha anao ankehitriny ka dia mitsodrana anao anaka. Fa manindry e. Maninona tsy mamaly. Ina indray izao mampiferina ianao. Manao izay akarary fotsiny a. Eny ao. Aza dia jeromina raha mba azonao atao fa tena tsy voatanako ny alaheloko fa tonga ho azy fotsiny nge. Ka efa roa volana kosa ve izay ny lasa dia mbola tsy afaka ionina ihany. Ka tsy afaka hitsaran'izany teninao izany ary neny a. Fa ilay izy ane ka tonga ho azy ny fahatsiarovana dia mampihetsi-po e. Ka ny fahoriana nge ankiry roto dia tsy ho afaka raha mbola miaina. Fa dia hitarazoko amina aretinao foana izany ry mandrakizay. Raha vita mora ohatr'izany resaky ny izany moa ny aretina rineny ka
tsy mba ho faly any niara-iaina aminao sy ireo namana samihafa. Fa rehefa mitambesatra loatra ato an-tsaiko any fahatsiarovana dia manafitra indraindray. Ka iny tiako esorina tanteraka raha misy no mahay mitsabo an'izany. Asa izay dokotera ahitsabo andry amin'izany. Fa ny any haiko dia ny fanadinona sy ny fahalava amin'ny namana. Namana izay mba fantatra fa ampitony ny alahelo. Audio. Izy zao e. Radona mandrotsy any tompo. Ay, mandroso anao, manao ahoana ianao anaka? Salama tompoko. Aiza moa tadiavinao? Rady aloha ny anarako e. Ay. Ary mitady andramatoa kely rotsy raha ao izy zafady. Ay. Mpiara-mianatra aminy mantsy ahy. Ay, tokoa moa. Mandroso ary ianao dia mahazo toerana e. Mahazo toerana fa iantsazy ahy e. Sotra tompoko. Rotsy a! Rotsy! Ahoana neny? Mitady anao atany radona manao e. Manao anjado? Salama tsara ka. Fa zao e. Tonga tia satria tsy nianatra efa nandritra nyray volana sy tapany teo eo ianao izay tao aorianan'iny fahorian'iny. Fa inona ny tranga? Marary arado. Marary? Ianao a? Oko izay fa inona ary tia mampahory anao ty e. Fafao aloha ny ranomasy vao miresaka sika ka, oko izay. Tsy maninona akory aho fa eny afaka noho ny fianarana foana rehefa tena salama. Eny dia tsy mba azonao lazaina amiko ve hoe tsy metimety aminao manamanao aka? Sao mantsy mba hitako fanafana ihany inge. Azafady re zanakisany a. Eo aloha nareo fa za andeha ampirotrano sady anao sakafo a. Andeha ary tompoko. Angamba ho ary rado. Marary fo hatramina fahatesan'ny orikambana amiko iny. Ohatran'ny safitra matetika raha vao mipetratra ery. Zany tia misy torohevitra kely raha mety aminao e. Hoe ahoana? Misy dokotera mahay momba ny fitsaboana aretim-po izay any sady fantatro izy. Zany? Raha ohatra tianao dia entoka tia mihitsy izay dokotera izay e. Mety ho lafolafo ihany fitsaboana amin'izany manam-pahaizana manokana izany fa tsy maninona e. Satria ho tsara kokoa fitsaboana amin'izay. Ka roviana no mety ahitana azy? Na raha pitso ihany aza dia tonga aty izay satria izy koa nge efa manana toeram-pitsaboana manokana e. Izany hoe tsy miankina amin'ny fanjakana intsony izy. Entoko efa tena mampijaly ahy mihitsy ilay aretiko a. Aiza ve ka isako ny mihetsika dia safotra foana. Ary velombeloma vao miverina ny aiko. Eny e, aza matahotra ianao fa ho reseko lahatra mihitsy izy e. Zany a? Dia aiza izany ianao io zao? Ka satria teo sitrana aingana ianao dia andeha hitady azy amin'ilay toeram-piasany mihitsy aloha raha vao mialy etoko. Tena mendrika tokoa ianao rato a. Engane ka hitoetrany ny fankatiavantsika. Miankina amin'ny lahatra sy ny faharetantsika ihany izany. Audio. Mandroso fa tsy mity hoe. Manao mivady? Salama tsara loatra amin'izay. Mipetrapetrary aloha fa za ty mbola sahirana keliko. Misaotra? Fa hoaizy indreo ny tonga tandro be. Ngatsy ny anatra? Tsy misy atao dia mba makamaka rivotra kely aty amin'izay. Fa efa akaiky angalo ny farany. Mbola misy herintaona fa fiomanana amin'ny voana ny sisako. Ka saika tsy nahatratra ianao fa efa nivonona ny sakafo mihitsy za io zaoko. Sambatra se efa tafita fa zahay ty mbola mitay tena mieritreritra amin'ny fanadinana. Sy angamba izay efa lasa lavitra mihitsy eo amin'ny fivelomany. Aiza kosa. Satria mety efa ho maromaro ny client manatiny eto. Eny tsy avenona aloha fa efa mba nahonitra ny lany tamin'ny fianarany. Dia marary fo daholo ve izany ny marary tonga eto e? Tsy voaterika. Eny tsaboky daholo na ny aretina fa satria tafiditra ao amin'izay nianarana daholo nge izany. Valy taona mahery nge izay ry no nampidirana andozany fahaizana samihafa izany. Hitako se ankehitriny efa nahazo ainako. Tsy ohatran'ny tany am-pianarana. Ka tsy efa mba milionera kely ve izao vatsy? Eny marina fa mandray vola tokoa aloha raha momba an'ireo vaizako e. Nefa sao dia verina io ny ara fa hoe manararoatra ny marary akahakan'izay tsy tokony ho tratry ny fahefa-mividiny. Azafady ary ohatran'ny resaka rehetra ihany iny. Sao mantsy ohatran'ireo mpitsabo sasany tsy mba mitsinjo ny marary. Ny tsara ny tena lafo nefa tsy maintsy aloha ankoatran'ny saram-panafody tsy maintsy mbola vidiana. Marary kosa aloha tsy mba alefako vidy fanafody avelana izany. Efa saika ato amiko avokoa ny ankabeazan'ny fanafody ilaina ary
amin'ny vita mirarona ny fasako azy. Mba haka tahaka an'se koa rehefa tafita fa hitako hoe tena rariny izany satria tsy mety ny manarara ohatr'olona mila fanampiana ohatran'izany. Misy tokoa mantsy ny olona rehefa sendra ny dokotera mpanarara ohatra dia mateny hoe aza mba marary ihany. Ka sarotsarotro ihany nesatsika nefa mba tsy hanana ny olona alairy dia aleo manao ny rariny na dia kelikely ihany aza no azo. Fa efa tomombana tsara ihany ve aloha ny anse? Fa efa mba misy marary sasany manatona ihany kosa aloha e. Kosa tsara ovy sy ataovy an-tsaina foana ary ny anatra voalazako teo e. Efa latsaka anaty misy akia. Na ary atserovako an'izay mandrakizay. Akoatr'izay aloha e, inona ny azo lazaina ka? Manana an'izay foana raha vao tsy mahita an'izay indray andro e. Asina noho ny fiarahana hatramin'izay ngambany. Misaotra ary na tsara e. Nefa ny fianarana aloha ezahana tsara fa ny fitiavana nge manaraka eny foana amin'ny fotoana tsy amposiny. Resaka momba an'izany mihitsy te olona zaiko ty saingy azo atao matezitra amin'izay raha toa ka hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapony say aloha amin'izao fotoana izao a. Resaka ahoana nefa izany e? Vatsy a. Misy ve ho aho mbola tsy mieritreritra ny ainam-bady ihany hatramin'izao nefa efa tokony fotoanany ne izao e. Ka inona nefa ny mahamaika amin'izany ry ony a? Ka zao aza arsena dia hoe vehivavy aza dia efa te hanana tokantranoko maika fa dia inona ny tena tiandry atongavana amin'izany a? Ka ahoana e? Inona ary ty kakakakalavy ty? Eny e, avy aloha rehefa tsy teny ianao. Soloy resaka hafa indray ary. Ka mahamenatra be kosa nge raha hoe izany ho iteny an'izany mialohanao e. Teneny fa tsy misy mianao izany io e. Teneny dia ho fantatro ny avaliko anaoko. Mivatsy a. Tena tiako be mihitsy ary iriko ho vatiko. Izay ve dia alatsaka ny ranomaso e. Ao, arao fafako dia mangina. Ao. Ka efa elany eny nanana an'izany fanireny izany tato am-poko fa matahotra ny amboraka satria tsapako se hoe tena variana be tamin'ny fianarana. Ary za koa moa vao nanomboka kelikely amin'ny fianarako. Marina tokoa aloha izany. Nanendry ny fitiavako foana tsy handrebireby noho izay vao nanomboka nianatra. Teo koa ny verako ny tenako efa be taona kokoa noho indrika tsy mifanaly. Fa firy taona moa vatsy izao? Tsy nisy tokoa izany moa ny fotoana ny fampilazana ny taonantsika ka. Za nge tsy zazakely tsony sao dia diso hevitra se raha zoina dia efa mba 5 taona. Ka za rehefa 2 taonako. Izany hoe fito taona nge ny elanelantsika. Ry sanga moa tsy izany ihany ny elanela taona ampifady. Ka inona ary nataoko eo anatin'izany? Sotro izany. Hoe tiavo ary vatsy fa hanome fahasambarana ho anao a. Okary aho eritreritra tsara izany a? Vatsy a. Sitako angeza mbola mahabe eritreritra an'si amin'izany. Dia araka ivoaka ny ivelany ihany sika dia ny andalana eny ianao mieritreritra. Anjaranao ny hevitra amin'ny masoa antsika. Tena tsy avelan'ny tikaly ty mihitsy angamba raha tsy miaraka izay. Nefa hoinona nefa rano raha tsy tanteraka. Aza hitako ka mono tena. Miandro mivaly teniny se ange afa atao mangingina fotsiny eo se e. Sady mba tiako hoe se ihany mampanao koro any hatrano. Tsy maninona ary raha izay no asalaman'ny saindre. So mantsy arary fo eo. Mahafaly anao. Sambatra ki ary vatsy a. Izay nge avy mba samy araka amin'olona e. Matahotra ihany ny araka amin'ity sipy ity nefa tsy hitako mihitsy izay fomba ialana aminy. So koa ampitondra retim-po azy na dia hoe efa tonga taona ihany azy izy. Tsy mbola matitra ve izany ny dikany sa? Aza asiana fisalasalana be tsony moa. Tsy hoe zaza tsy ampitaona akory ne zahay e. Eny ary fa andao aloha sakafo efa rehefa mizany. Andao tokoa sady ianao koa maika hiasa. Odio. Ode. Izy zao e. Ratina mandrotsy ihany tiriny eny a. Ay. Manao nareo tompoko? Salama tsara tompoko. Salama tsara. Ay, mandrosoary nareo e. Petrapetra? Misaotra tompoko. Izy ny dokotera Vatsy ry maman ary manana traikefa momba ny fo izy ka hitsabo ny rotsy e. Ay,
ay. Faly malalanao ary anaka. Za koa torako izany tompoko. Nasaina moa tonga aty tsaboasy ka dia voniny. Ka aiza zao ny marary? Ao izy ka. Fa ohatrany safotra foana zany hoa izy ka mbola malemilemy ao am-pandrianao e. Efa io ny dokotera neny fangatadalana aloha fa maimaika. Hoaiza sahady ianao anako. Dia tsy mba hisy ordo sy mofo akory ve? Tsy maninona rery neny fa nitondra dokotera ho an'ny rotsy fotsy ngeny diako aty. Sady adidiko amin'ny manamako azy koa izany dia mirary fasitranana ho azy. Misaotra indrindra rery rato. Tena namana mahatoky tokoa ianao. Tsy misy saorana re izany ry neny fa dia izay fa lasa aloha e. Ary afaka mitsangana ihany ve izay ry neny? Tsy dia maninona loatra izy aloha rehefa mitsatra ilay areti-pony izay e. Ao izy zao makamaka ianao am-pandrianao fotsiny. Ka tareo ary aho any aminy aloha. Ay, mandro soa ary ity tompoko. Sao dia mbola matory be? Efa miarin-doha eo ambony fandriana eo izy ka. Dia mandro soa ary ianao dokotera fa aky ny efitraniny. Eo ary ny dokotera tsabanao roatsa ka mivonona ianao. Faly malalanao dokotera. Mino aho fa ho sitrana tokoa noho ny fitsaboanao. Za koa faly mahita tarehan-jazavavy mafatifaty ohatr'izao nefa sy mbanina aretinako. Eny ka dia anao izay farafahaizako aloha analanao amin'io aretina io e. Zao nefa ny tsarovy Eny dokotera? Olombelona ihany ary Andriamanitra no nanome an'izany fahaizan'izany ka dia manana finoana. Ary apetrao aminy fanantenana rehetra fa ho sitrana ianao e. Izay ary ka manao ny ianao zao raha matoky kely. Efa mba metimety kely indray aloha. Miala tsiny re dokotera raha andaonareo kely aloha fa mbola be ny asako. Eny tompoko tsy maninona ka. Tsara koa izay raha manginina kely satria tsy dia tsara loatra aminy tabataba. Ary aza miaya foana ianao fa toneo tsara ny saina dia mivavaha. Zay mivavaha ary neny Eny zanako ve dia ho adiniko e. Misaotra neny Eny ary rotsy moa? Eny tompoko. Fanampina anarako io. Ka manahoana aloha ny fahatsapahanao ny tenanao zao e? Mba milamindamina kely satria rehefa tsy metsika ilay izy dia ohatrany tsy marary saingy malemilemy fotsiny. Fa hono tahaka n'inona no mampihetsika azy ohatra? Rehefa mieritreritra amin'ny fiarahana sy noro-kambana amiko izay vao maty vao hainga an'izay dia tena safotra foana. Izany hoe kambanareo roa? Ie. Misy fitenenan'ny olona tokoa milaza ny fifandraisana be araka ny maha-irakibon'ny kambana ka izay mahazo indray dia mety hitranga amin'iraika eo. Ka asa namarina tokoa na tsy? Nefa moa eto ahitsabanao ka aza be fanaina foana Matoky ianao re dokotera. Vao mahita anao fotsiny aza ngia dia velom-bolo sahady fa mbola itony fiainako eto an-tany raha amin'izao misy anao zao ve dia tsy afaka ny anadino an'izany mihitsy ny fisainanao Ny aretina moa efa mianjady ary efa vonina ny analana izany ianao. Fa ny tena manahirana dia tsy mety manadino azy ka izay ireny tena ilako anao e. Ireko ny mba tonga atsiatsiaro azy sy ny zava-nisy ny hatra tao aminay. Araka ny anarako aloha dia fanafody vazaha omeko anao ampilamina ny hirofirinao zao. Fa ny fitsaboana dia mbola hito mandritra ny fotoana maromaro ka any ivelany indray izany no hitoko. Tena faly mihitsy dokotera anaraka tsakany sy andavany izay torohevitrao ka ndraso reto ary aloha ny fanafody omeko anao dia ampiasao tsara fa rehefa miverina indray manatanteraka ny fitsaboana manaraka. Ka ohatrina dokotera mividy reto fanafody reto? Tsy vidiana koa ireo fa omeko fotsiny mba hitsapako ny haben'ilay retina aloha Zany ve? Dia avy eo hitantsika eo ihany manaraka. Izay aloha nefa dia sitrana soa dia misaotra indrindra re tompoko. Fa nahoana no dia manaitra ohatr'izao Ka sy tsy namody marinako. Ary aveza? Ny tsabolona tany an-tranony fa malemilemy tsy mbola afaka mitsangana ilay olonako. Ary ao koa dia mirevirevirery amina fiara ity efa angatsy nianatra. Avy nianatra mihitsy efa nravaka. Dia mba mirevirevirery amin'ny atsonao teo fa tsy manan-katao ka sao dia mba hita zava-tsoa etiako. Roviana moa no lany ny zava-tsoa fa zavatra hafa nga. Raha izany ao an-tsain'izay dia aleo abaribary fa ohatran'ny lavitra olo tiana rehefa tsy mahita an'izay.
ka io no tsy mahay mifidy fa tsy vitsy nge ny olona tokony ho tiaviny. Hafahafa indray kosa izany famaliny sy azy izany. Maninona e? Inona izao no tiany sy hatongavana? Tsy efa voalazako teo aloha ve fa eseho no antony rehetra. Tiako sery vatsy a. Ka izay indrindra no tena tiako antotanterina ko. Ka efa fantatry se izy izay va hono a? Iza marina ho izany tsapony se izany e? Vavy sa lahy? Zany koa ve rony dia mila ovaliana. Marary izy dia marary fa tsy tokony hisy fanontaniana mihoatran'izay. Sa efa sary-piary sady. Raha toa ka ampidiriny se amin'izany ary ny resaka, inona ny fahadisoako raha hiaro an'se olo ity koa? Tsy mety izany fa ampirimoany aloha e. Tsy nisy gidagidra momba an'izany tsika hatramin'izay ka nahoana ny volena tsy fahatokisana ny sainy. Fona ariarana atezitra ny se ny resaka iny. Ohatry ny hafahafa mihitsy ny fiheveran'ny se azy izany koa. Ny mety angady mba aterery amin'ny hôtelery ary io raha sitrako indray fa hisakafa. Mifanaona ka ndao hiarakinanao tsika. Ndao indray ary. Ndry aro izy tsika izany natao lalakafa. Ho any aminay fa efa masaka ny any izao ka. Tena fetsy be ty io n'ity a. Tsy ny manao any akory dia entina pitaka fotsiny. Ka efa fantatry ny ao aminay angesy. Inona no atahorana? Ka fony mbola ampinamana tsika ny fantatry zareo fa fitivon'ny foronao maly ve dia isososinana ohatry ny vonanto tsy mary fotsiny. Andao rehefa tsy maninona izany io e. Izany ho maly an'izany vady ray aman-dreniko raha izy izany. Ary ohatry ny sasany indray nge zany ndry izany e. Dia hiverin-dalana indray ve izany ao an-tsainy se. Say efa misy vahoamana kosa ny ambadimbadika any. Tsy mbola manana an'izany fa za mamorona eo ry ony a. Azafady ary. Somary masika kely efa mba te hanana an'izany tokantrano sambatra izany anie zary vatsy. Amin'izay mba tsy voahelingelin'ny hafa. Dia aza atao ary manasoketa tsy amin'ny antony fa ho tonga ho azy eo izany raha sitrapon'Andriamanitra. Ary mahita ohabolana tsara se izany a. Izany. Say elana sirika amiko fa misy miafina ao an-doha ao. Tandre mangery vatsy fa tena fitiavana be mihitsy ny voatono ny vavako iny e. Sy fahamaizana fotsiny araka ny lazain'ny sena sangisangy te hilalao. Ka ny tenin'ny sasany ange tena mila tsy ho azoko mihitsy e. Tsy ao anatin'ny fisainako mihitsy. Ka ohatry ny tafitohana ihany atsina tamin'ilay ohabolany se teoko. Dia adala izany manasa ny seho any an-trano raha fantatry fa tsy azoko azo andreo niteraka azy se. Eny e. Avelohany iny fa tena efa lasa lavitra ka mitady ampady atsika e. Oka tsy ataonao ankaraha fo izany. Ka mandrosoa ary efa tonga tsika e. Andre, iza koa izany boy tafiditra ato amin'ny internet izany. Mba metimety kosaka. Ijiary no anarany. Any Alemaina. Aka hoe andrasana sao mba afaka miresaka amin'ny Facebook any. Eny tokoa eny fa nandefa mesazy. Hitako tamin'ny internet ny sarinao sy ny adresinao ka nampidoboka ny foko. Raha toa ekenao ny fandray amiko dia miandry valiny avy aminao a. Allo valinaingana. Za koa mba gaga be nahitanao tampoka rehefa namatibadika ny tato. Ka raha sitraka ao dia avadio Facebook mba ahazoko mifanakalo resaka na omeo fotoana. Rehefa misivora any aminareo tsika miresaka. Mino aho fa efa eo am-pandriana ianao amin'izay. Sa ahoana? Milamina ny amin'izany fotoana izany ka. Izay izany. Misaotra fa voaray. Manao miavako. Nahoana ny manaitra mavotra an'izany? Raha marary fo angamba dia asa fotsiny. Miala tsiny ary. Zatra ny sangisangy fanaontsika ako. Ary maninona rehetra an-jaridaina nga tsy tany am-pianarana. Ka efa mamaraparina koa nge izay ka tsy misy zavatra be atao tsony any. Dia mba makamaka rivotra kely ety. Dia io ndray izany maka iny eto. Ka miandry namana mpiara-mianatra amiko a. Eto mantsy ny fiainanay.
kalaony zany sa vavy? Vavy rery vatsy a. Fa dia famaliana ve izy tia nanao ohatran'izany koa teo aloha e. Okandray ary atao hoe fitiany famaly. Mba zay haiko. Fa ono aloha nandray e. Izy ny tovolahy resanao tao amin'ny internet eo ika. Fa se ve dia tsy mionona mihitsy raha tsy mitsikilo izay ataoko e. Ka tazany masoko fotsiny tsinonako. Voaraiko mba an'ireo teny vitsivitsy ny soratra tao. Tena olona tsy mahalala fomba mihitsy se izany. Sy ambaratenin'olona ty ve dia tsy kolovina? Iony marary fokonga iony no mora tezitra ohatran'io ka. Tsy safidiko ny tsikilo izay ataonao fa ny fahatongavako tampoka no nahatonga an'izany e. Sady ho avy ny tsy fitovikevitra ka ny zavatra tsy dia tokony ilana vaniny dia andravany fanantenantsika. Ka aloha izay fa tsy fantatro tsony izay tokony ho lazaina noho ny fahatairako mafy ka farahotsana mba amin'saiko e. Satria Monsieur Masandro no nafenina fa za foana no nanalana andro ka rehefa tonga ny tiako dia ho adiniko ianao. Dia sevitra sery vatsy fa tsy misy an'izany eritreritra izany ny tato amin'ny Facebook ny jereko teo a. Tena matoko ve izany io fa tsy marina ny vinavinako e. Izany koa ve dia ilana valo miaraka ny eritreretiny se dia mba minofo fotsiny amin'izao. Dia hoy toy izany manaraka fa tsy tia famaly maharitra amin'ny ria e. Fa nga dia tezitra be ny tsy mba hiara hipetrapetraka eto na dia hiresaka momba amin'ny fikasantsika fotsiny aza. Ka io ny miandry olonako. Za mba maka hodika tsy mifanaraka izany ny fandaharam-potoanantsika fa aleo manaraka indray e. Tezitra be amiko mihitsy ve se io e. Tsy haiko ny ilazana azy e. Asa raha falina tezitra no nandray ato eo zao. Dia valobotana izany. Samy aloha misaina kelitsika vao meo ndraika. Ka manao an'izay ro tsy tao aorianan'iny fitsaboana voalohany nataony dokotera iny ka. Efa mba mitombo kelikely ny fahasalamako ka. Fa dia misaotra mahatsiaro akiry rato Ay ve, mba fitiavako anao koa ngeny ataoko e. Ary adidiko raha teo ihany koa izany amin'ny manamako anao fa dia tsy misy fisaorany. Tsy dia hoe fidirana anao manokana fa misy ny namana mahavita mihoatra lavitra noho ny hafana. Inona reny mba havalika an'izao ataonao amiko izao e? Raha ny faniriko dia no tianao mandrakizay fa izay ny tena zava-dehibe amiko raha tanteraka izany. Eny e, marina izany satria samy maniry an'izany tokoa tsika rehetra saingy tsy afaka hihoatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika fa aoka nga hiandry ny fandaharany. Menatra anao ary rotsy nefa moa izay natao boky dia tsy haiko afeniny. Tsy manameloka anao nge aza ato e. Fa tsika ho any mandahatra ka dia mareta hiandry ny rariny ary mivavao ary sitraka ao Eny nahoana moa tsy ho sitrako e. Fa ny fanontaniako manaraka zao dia hoe efa 2 volana izay ianao tsy nianatra ka mbola mahazoto ihany ve ny anohy? Ka iny fahoriana iny angeny janonako e. Nefa mbola marary koa ankehitriny vokatriny nanjoana iny dia zao hitanao mbola mitsapy teny zao. Eny dia ahoana ny aninjehanao an'izany fahatarana hatramin'izay zay ka? Tsy maintsy manao koa ro aninjehako ny lesansy amin'ity taona ity. Za koa nge efa fantatrao fa hiampita amin'izay voalazanao izay ihany. Ka samy eo ihany izany tsika koa. Dia samy tsara tsotra ihany ho tafita e. Ka dia miraso sitrana tanteraka ary. Dia izay izany. Ode. Misy vahiny nareo fa aloha andeha. Dokotera? Mandroso tompoko? Misaotra tompoko. Ka manahoana ianao zao rotsy manahoana sery rado roiza sady sao dia izany mandroaka anao manahoana ianao dokotera efa elaely any nge izany tonga teto e. Dia aloha andeha amin'izay fa mbola be dia be no natao e. Dia mandra-piona daholo nareo tompoko. Misaotra rado na mangy iona ihany tsika rehefa salama Io. Ka manahoana zao ny fahasalamanao ry mademoiselle rotsy? Arak'izao fahitanao azy zao dokotera efa mba misy fiovana Tsara fa mba fanontaniana ihany satria tsy fantatro izay any anaty ihany ko. Misaotra anao dokotera fa kely sisa angamba dia hiverina tanteraka ny fahasalamako raha tsy misy zavatra manaitaitra. Kosa faly izany rehefa nandratra taminao ireo fanafody nataoko vonjy-taitra aloha. Saingy tsy mbola hijanona eo tsika. Dia ahoana izany ilay dingana faharoa nolazainao? Ka efa vonona ve ianao fa hakanao mihitsy mantsy izao nge ny diako aty Fa andeha lavitra nga tsika? Sa eto toerana ihany?
lavitra ny diantsika fa mitondra akanjo maromaro sy fitaovanareo vehivavy fantatra hoentana. Mety hoe ray volana no antsika vao tafaverina. Fa atsolony renao ifandinika amintsika mba tsy isin'ny olana noho izany faharetana izany. Neny ao? Neny a? Ahoana rehetra? Angana fa misy vahiny ge ato e. Iza rehetra izany vahiny izany a? Tonga dokotera Vaty. Andray, azafady ry anaka fa ohatrany tsy malala fomba. Manao ahoana ianao dokotera? Arabaina tonga soa ato aminay indray. Salama tsara ka. Dia mba faliko eo amin'ny rabanao iny a. Ka ianao manaona ihany koa ka? Tsara fa misaotra anaka. Ka inona vaovao? Ka zao e. Araka ny efa voalazako teo tamin'ny voalohany dia tonga akany rotsy hanao ny dingana faharoa amin'ny fitsaboana azy ka dia mampiomana azy fa andeha lavitra izay. Ary tsy verina raha tsy afaka ray volana ano any araka ny fitombon'ny fahasalamany. Ahoana izany rehetra? Dokotera nge izy miteny an'izany neny. Tantarako mara. Amiko aloha mandeha raha teo sisana ka aza dia mieritreritra zavatra hafa e. Neny mantsy toa hitako mahamamy izany. Aza be ahary ianao ry Nenindravony e. Isan'ny faly ianao rehefa miverina avy any izay fa ho salama izy raha sitrapon'Andriamanitra. Ifoka rivotra vaovao e. Mandeha any ary miombana ianao anaka amin'izay akanjo hoentinao any a. Na izay zavatra mombanao koa. Ia, lasa vetivety ary aloha fa eo nareo mianaka e. Aza dela loatra e. Ka izany mantsy no nahatongavako maraina be toy izao fa mbola lavitra ny diantsika ko. Eny tompoko, lasa ry a? Dia akiniko aminao dokotera ny fiainan'iny zanako iny a. Ka Andriamanitra anie ombanareo hanatanteraka soamantsara ny fahasitranana. Ho tsara mandroso, ho tsara miverina. Fa za kosa izany dia angina rireto mandra-pahatonga anareo. Ny teniko aminao ry Nenindravony dia aza be ahy foana fa tsy anina izy akory a. Ianao indray aza zao no gaga rehefa tonga eto izay amin'izanyko. Laminy tsara fotsiny saina dia mivavao anay e. Rehefa mieritreritra eto anaka dia mahatsapa fa hafa kely indray ty fitsaboanao ity izany a. Hafa kely tokoa satria iova eo anatrehany avokoa na ny tarehan'ny zavatra jereny na ny rivotra iena satria iova ny zavaboary ovantaniny. Ka ny fahitany izany rehetra izany no asalaman'ny sainy tsy eritreritra izay manjo azy amin'izao fotoana izao. Ka tsara izy raha mba misitaka kely andro maromaro any amin'ny faritra hafa fa iova ho tsara ny fahasalamany ara-tsainy. Ve izany? Ohatr'izany mihitsy. Tena mandeha ny zavatra tokoa nareo no men'Andriamanitra an'izany fahaizana izany ka dia mahery zanaka. Ny tompony hoe hanampy anareo amin'izany asanareo izany. Misaotra indrindra tompoko. Ka dia mba angingina kely eto aloha ianao mandra-pahatonga anayko. Tsy mba ninareo izany raha izay no hasitrana ny zanako a. Mahatra loatra mantsy izy amin'io aretim-pony mahazo azy io ko. Vita ny fiomanako. Ie. Ka andahoanao mandritry ny andro maromaro izany izay ry neny a. Dia aza dia mpialahelo be loatra moa fa mba tsofo rano izay. Eny re, savaty irery anakisany a. Ho tsara mandroso, ho tsara miverina. Dia sitrana soamantsara ni ianao. Ary mirary fahaherezanao anao dokotera Vatsy hatotosa ny didinao a. Eny, aza matahotra anao ry neny a. Ezaka tokoa hanao ny didiko fa zao no asa natolotr'Andriamanitra ka dia ho tanterahako ampitiavana lehibe. Ka dia anao veloma mandra-pionanao izay e. Velomina eny. Eny ary anaka. Dia mandra-piona indrindra sombona akisany a. Andeha anatitra ny entanao amin'ny fiara aloha raha mbola iresaka nareo mianaka. Mandeha nary. Mbola misy afatra kely apetrako an'ny eny ty mantsiny. Zao ry neny a. Eny anaka. Efa niraisiko ny didy rehetra momba ny fitsaboana azy ka dia miangavy ianao mba hanaovan'ny fitoeran-javatra rehetra ao amin'ny efitranony eo. Dia esorony zavatra mety hoe ampitsiry alahelo azy e. Indrindra ireny sary misy azy rofon'ny fahavelon'ilay kambana amin'ireny dia soloy voninkazo amin'ny vazy arak'izay azonao atao. Ary asio kosa ny zoron-tany dia solora toka hoe misy malaza e. Tsara raha ireny voninkazo manimpofony ireny. Ka ny volana totosako amin'izany aza miahy ihany amin'izany ianao ry neny fa andraso. Ty misy vola bebe ihany omeko ana totosanao an'izany rehetra izany e. Izay fa dia miraso anao salama tsara tsy alahelo foana mandra-pahatonga anay e. Misaotra indrindra anaka fa dia ho tanterahako tokoa izany raha izay no hasitrana ny zanako ary dia veloma mandra-piona anako. Veloma tompoko.
vola adino to nahatra tao amin'iny ianao. Ka mbola nanome vola azy sao dia hoe misy zavatra ampiasainko. Ka manana ange izy sady miasa e. Ary eo koa ny pension any tandada. Aza ataonao anahirana ny sainy izany fa foky ho azy ireny ary mba tsy ho sahirana amin'ny zavatra ilaina izy re. Marina izany kanefa mba mampalahelo ahy ihany ianao ny fantaniana taonaoko. Izay ary ny tokony andohan'izao fitsaboana ho azy ao nge e. Ka efa niraisiko abidy re izany ry mademoiselle Rotsy fa aza dia heverinao aitraitra e. Ka sao dia manararoatra be loatra ny hatsara-panahinao mantsy zaiko. Ka ny vola nge mety lany fa ny fihavanana kosa no tiako aharitra indrindra amin'ny makamboty anareo izao e. Eny e marina keny ianao fa tsy dia hoe ny olona tsaboako rehetra dia azo fahafapo ohatra anareo e. Fa mba ao ny antony. Eny ary e. Dia misaotra indrindra anao ary a. Vitsy tokoa no mahavita ny toy izao ataonao anay izao. Apetraka eo ny resaka iny ary aloha fa hijanona vidy zavatra etsy aloha etsy aloha tsika mba atao vatsy eny an-dalana e. Inona ny tianao? Hisakafo amin'ny hotely eny an-dalana sa mofopaina sesena charcuterie? Miaraka amin'ny jus ovidiana dia tsy mijanona be loatra eny an-dalana tsika e. Aleo ary ty farany no atao e. Sao dia efa te hisakafo ianao fa za aloha amely kely fa ohatry mitaky sady ny anoanana. Ataovy ranony ianao e. Waa, zay e. To tena mahafinaritra be reto voninkazo lalovantsika reto izany. Ka tsy reo ihany fa mbola be ny lavitra no ireo no hitanao eny amin'ny lalantsika eny fa rehefa miverintsika vao mividy raha misy tianao e. Eny ary e. Fa zao e. Mba tsy hampisy elanelany eo amin'ny firesahana dia aoko tsika ifampiantso amin'ny anarantsika fa izany no antoka voalohan'ny fanakekezantsika nafainganany fitsaboana. Misaotra anao. Fa hono ahy e. Ay ve misy toerana mahafinaritra be toy izao aty e. Betsaka mihitsy fa izay mahafinaritra anao no hijanonantsika vetivetika. Ay. Raha mety ary ianao dia mba hajanona kely aloha eo ny fiara dia mba hamangy andry tanàna kely lalovan'ny rano mikorindry itsika. Sady tena misy voninkazo maro karazana izy izany. Zay ny fa manomboka sady ny fitsaboana. Efa fambara santatry ny aloha ampiovan'ny fomba fijeriny ka hanome fahafinaretana saina mampanahy. Miaino avy ianao? Miainanao tokoa ka. Izay nge no nahatonga hifidy ny toerana mety hoe hamiramirana anao e. Tsy maninona koa raha hoe ntsika ka sady mba misy azo analana hitahita ihany iny. Ay. Ary aiza moa izany tsika izao? Eto Folopointe e. Efa tatinga ianao? Atreo Tomasina ihany ary no efa nalehako saingy efa hela be koa dia tsy tadidiko tsony loatra. Ka manahoana aloha ny fijerinao iny ranomasina tsy lalina iny? Iny no iririavantsika rehefa avy eo? Tena midadasika be marivorivo azy ilalovana tsara tokoa ilay izy. Eny e, tsy mahavava tokoa fa izao anao vao mba tonga tatiko. Ka raha tazanao ry atsinanana lavidavitra io e. Dia iny ny faritra farany marivo saingy tsy ho tonga eny tsika aloha e. So ihany aho izany fa nitondra n'ity maillot de bain tiako. Saiko tsy mba afaka ny lomano. Fa mahay milomano izany ianao? Mba mahay ihany kosa aloha e. Nefa toa tsy mety hilomanosana izany noho ny arivony fa dia mahita ny alehibiazany azo ireriavana izao fotsiny dia efa fahafinaretana ho ahy. Izay ny toetra tiako hanananao amin'ny tondrako anao ty e. Ary eo ka hoa mba ifampiantso anarana amin'izay sika tsy halavan'ny resaka atao e. Satroko tokoa ry vatsy ho toy izany ny fiainantsika manomboka izao a. Ary tokony roviana izany tsika no hijery sy hamangy an'ireny toerana nitahiry ny zavaboary maro be ireny. Aza maika e. Mbola ny fandronan-dranomasina aloha izao no ataontsika satria raha rehefa ihany tsika dia mbola hanotranao ka maharitra andro maromaro io fomba anankiray eo. Misaotra ry vatsy a. Tena be fitiavana tokoa ianao fa tsy araky ny maha-dokiteranao fotsiny. Izay ny tarigetrako e. Mba tsy hanenena ny tady fitsaboana amiko. Faly dia faly tokoa raha miverina ny fahasalamanao Rotsy e. Misaotra indrindra fa tena mandà vola be ianao. Ka asa na za ihany mba tojo an'izao fitiavana manokana izao na misy koa ano any izay efa nanaraka fitsaboana ohatr'izao. Angatahaka anao Rotsy e.
Oka tsy andramindrondo amin'izany eritreto izany fa tsy mbola asoanao izany. Ninao aloha izao no ezahanao totosatsakasy andavana. Indray ary ka tsy efa tokony hiala atao anaty rano amin'izay ve tsika? Izay sitraka ao ihany ka. Tsarovana nefa fa rehefa vetitsika dia tsy maintsy rano mafana ihany no andronao manomboka izao. Efa mba natorony eny ihany iny ka. Anjaranao indray izany izao manao dosy rehefa vitany ah. Eny ary ho avy Mitondra servety ianao? Efa ataony dosy mihitsy fa mba alaiva ao anaty valizy koa ange ankiry vatsy azafady Tiary raiso e. Andeha mako boky ataony hevitra atao aloha mandra-pavitanao. Mba raisy kely ilay siry vatsy azafady Allo? Allo? Izy io? Ravony ty tompoko, manahoana nareo? Salama tsara zay ry neny Ravony Ianao no manahoana zao? Tsy mangingina? Salama tsara ihany koa ka. Mba tsy mangina aloha fa misy vahiny vao tonga ato e. Fa mba meo ange rotsy azafady. Mba ento aty azafady Iny ary? Allo? Neny? Manahoana neny? Ina vaovao? Tonga eto Madagasikara ki diary anadahanao aza dahery nareo Mba mahareta kely ry neny fa mbola vao ny ampany amin'ny fitsaboana ange ny vity. Tsy manina ary fa dia izay aloha ny afatra e. Mandra-piona. Vatsy Tinga aloha ny telefona raiso fa sao dia ho lena ato e. Tokony efa vita nge izany izay ny fandronao e. Ka vilo ianao mba kiseho kely ny atao damosika fa tena tsy takatro nge azafady. Fa ianao ve maninona noho izany ho ijery anao mibridanao e. Avy aloha aloha amin'izao ka rehefa avy eo mbola hanotranao ihany dia avy eo misakafo. Ka mba hitondray atina akanjo iray ao anaty valizy keo ary e azafady. Fa tena misy kely ve no tily rotsy Zany raha anao an'izany rehetrarehetra izany tsy vadinao nge koly ka anionao ny miafina mombanao rehetrarehetra e. Vatsy fa tianao mbola hiverina indray ve ny aretiko e. Inona rotsy ny idiran'ny fomba fiainana amin'ny aretinao tsy misy ninina avy amintsika dia ampanaovinao ny zavatra tsy tokony mbola ho ataoko sady sao dia tafahoatra amin'ny tokony ho izy ty toetra sehonao ty ka marina e. Miangavy ary atovy aloha izay nilazaiko rehetra teo izay dia avy eo tsika manondresaka eo am-panorana raha sitraka ao. Efa any aminao nitadiavinao teo dia mandeana miakanjo manifinify fa anotranao aloha vao isakafo tsika ary. Nahoana raha le akanjo be rehefa avy mandra aloha no anaovako? Mety angatsika ihany mantsy mandra-piotrako. Ka tsy maintsy isolo iny rehefa iotrako. Aza dinoina ny fanaonao ara-batana mba tsy vantana loatra ny fibehodanany e. Eny ary Fa bibiny izany. Io izay teo fa taitra mafy mila okakerim-bibiko ina mbola mampime anao eo. Ka le gidro nge tsy aninanao fa iny akondro eny an-tananao iny tadiavina fa reny ny sakafony. Tsy masika ireo sady tsy anaikitranao koa e. Nakarary anao nga le fatairana teo ka misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy naninona e. Taitra be fotsiny ka tokony ho tsapanao izany fa efa andala-pasitranana ianao ka izay koa ny andininy manaraka. Na dia tsy teny be azy ianao dia mazava fa feno ny fahafinaretanao amin'izay zavatra efa natao hatramin'izao sy ny mbola ho tadiavintsika e. Tozatrika ihany ndraiky ny lalao amin'izy ireo sange fohy ny fotoana. Aza malahelo foana fa mbola ho avy ny andro ilalaovanao miaraka amin'izy ireo aty e. Na any amin'ny faritra sasany koa nge dia maro azy ireo e. Ka ihany ankiry vatsy fa tena manan-karena zavatra maro tsika eto Madagasikara ka izany ange no divan'ireo vahiny mafy mba hoe hiditreto e. Dia mody manampinampy amina karazan-javatra na vola izy anampatambazana ny malagasy mba hanivozana ny herentsika na ambany io na an-dranomasina. Nefa angeto vao maika mikoroso ny firenena ka izany ny vokatra ny fanjanahantany hatramin'izay nefa dia min'ny kipi tsy mijery ny madinika ary zareo vavety satria efa voasesika vola beko. Okizay ny resaka iny fa tao makarary fo ndraika ka tsy dia manan-javatra atao tsonoko tsika fa hatreto aloha dia efa hita hoe miova be ny fahasalamanao e. Ka tsarasaratsy ny fahatsapanao azy. Sao dia verinao sasapoana ary amin'ezaka mba nataoko analanao tamin'ny aretin'iny nandritra an'izay ray volana latsaka izay rotsy kosy mba fanontaniana tsy misy fiatsaram-belatsinga iny iny ka dia inona ary izao ny hevitrao fa
ao anatin'ny roa andro tsika dia andohan'ny Tomasiny. Akaina any amin'ny hotely aloha mba hiondakondana eo an-tratranao. Sady mbola ho lavinao ihany. Daly ianao rotsy dia tsy menatra mihitsy ve no mitory an'izany amiko nefa tsy mbola misy fieritreretako an'izany aloha amin'izao fotoana izao. Io indray ianao ry vady a. Zaniko. Ny filasana an'izany ve dia maninona? Manafitoana anao? Izany ngeny mba hafaliam-poko hoe isan'ny fanafody lehibe iray manampy anao amin'ny fitezana. Eny ary faikiko e. Aza dia verimberina matetika sao dia animba ny fahadiovan'ny eritreritro ka mety havita zavatra tsy mbola tokony atao fa ho sarangotondevolo eo saiko e. Izay ary vao nahita lehilahy matao be vavy. Teniteny foana ianao ty rotsika. Ny tianao izany dia any akoatra ny toto-saina fa tsy mba hahita fahasambarana kely akory eto amin'izao fiainana izao araka ny maha-olombelona. Ny fahasambarana dia oka hiandry ny lahitr'Andriamanitra rotsy e. Allo, neny ve io e? Za ihany ty anaka. Aiza ho aiza nareo izao? Nitsitsika amin'ny valan-java-boary eto Voriana Tomasina izay ry neny a. Fa hoana? Aza ela ho anareo efa tonga ato ny anadahandry. Eny ary rery neny malalo. Fantatro tsara izay ny afa-tsy reninao. Ianao mantsy toa mbola mitady hijanona ela tiako. Raha endry ianao dia mbola hoentiko miteto karazana valan-java-boary eran'ny Madagasikara ameriana fa fotoana tsy mbola fanararaotana izao aloha e. Misaotra rery vato sy malala be fananarana. Le karaha amin'izay ary anaty fiara fa lasitsika izao e. Eny an-dalana ny sakafo. Neny a. Ay tonga ny zanako. Manao neny? Salama tsara anaka. Faly-meravanao tompoko dia nanahoana ny taty? Indrindrandrindra ny fahanginana. Nahangina tokoa anaka fa atao ahoana moa e. Fahasoavana ny dianareo tany lavitra tany fa tsy dia hoe fahafinaretana fotsiny ihany. Ankehitriny dia faly tokoa nahita nkala rotsy. Hitako tena nahazo aina tokoa izy ka dia saotra indrindra re dokotero. Andriamanitra ne hitahanao aharitra amin'ny asanao. Misaotra indrindra ry neny. Ay, ka dia mandrosoa ary. Mandrosoa. Diary a. Diary. Avy ianao e. Mandeha napio batan'ireo etan'ireo rotsy dokotera e. Raha nabavy marina. Faly mifankahita aminao aloha e. Tonga ihany ianao raha nada. Inona indray ary tia mitomany ty. Efa sitrana vao mahita anao indray. Efa saiki nanaraka ny noro raha tsy nisy any dokotera io. Ivatsy no anarany. Faly dia faly tokoa dokotera fa hita tokoa ny vokatry ny asanao e. Za mantsy afo lavitra ka tsy hita amin'irona fa nareo no havana akaiky azy mianaka ty toka dia misaotra era-poseran-tsaina tompoko. Ary mantsina re raha nabafy efa fifaliana ange zao no tokony hatrehany. Eny tsy misy madilana ho tetenina ny tenorana da fa tena feno. Fa ampiko fotsiny hoe izy dia tena nanampy be dia be anay mianaka vao tody amin'izao hitanao ankehitriny izao. Indrindra ny ara-bola. Zany e? Zany ny vaovao lehibe tianay mianaka ambara aminao. Dokotera, inona no mba havaliko n'izany fahasoavany lehibe nataonao tamin'ireto havako reto izany? Tsy misy afa-tsy ny fifankatiavantsika samy malagasy andraisan'izao fahatrana manjon'ny firenentsika izao e. Fa ny sisa dia mbola ho tohizan'ny fotoana manaraka eny ihany. Lalina dia lalina izany teny izany ary sarotra takarina raha tsy manova amin'ny fisainana tsy irona amin'ny fankahalana noho ny fitiavan-tena. Ka izay mantsy aloha mitiako takatsika olombelona mba hisondrotan'ny firenentsika teo amin'ny toerana avy dia avo e. Engany ka ho ela velona ianao dokotera. Misaotra indrindra. Dia ho antsika rehetra koa izany e. Ary toa efa nahita namana sahady ianao ry dany efa vao teo ny tonga teto. Izy io? Mbola lazaiko fa mipetrapetra daholo ary aloha e. Izy no ny fofombadiko raha nabavy a. Ary indray no rotsy anabaviko. Dia zato tovolahy zatsy ny ray. Vaty. Mety ho fofombadiko raha sitrapony tompo.
Ay, izany ka tiana tany rotsy ty le sary hitako tamin'ny internet ny ondray mandeha iny. Dia tsy mianatra akory namadika ny fanekena. Tsy maninona fandeha aloha arabana ihany ka ataoko fantatry diary fa mifankalala izay. Faly mahita anao indray ary matokely io ny ka manao ianao izao? Tsara ihany fa misaotra tompoko. Fa angahy fa mifankalala nareo? Niarany anatra izay Andry Matodiary saingy promotion roa taona taoriana izy. Marina ny zandro diary. Ohatra ny hafahafa amin'ny fijeriko ny fihetsika reto olona reto. Oka fa ifampirisaka rehefa malalaka. Ka efa tonga ary ianao izao ry mademoiselle Rotsika dia mangatadalana mba akakaina any an-trano aloha fa visaky ny dia. Hijerijery anao ihany fa aza matahotra. Zay fa dia veloma tompoko. Dia misaotra indrindra ry dokotera. Ndeha rehetra mba hatero any amin'ny fiara izy ry Rotsy a. Andao azy. Mandram-peo nariny iny a. Ndao Tsy adiniko koa ianao fa mbola misy manahirana ahy. Misaotra anao ny amin'izay fa dia veloma mandram-peo ny. Dia andeha tokoa vehivavy e. Tsy mba hiandry sakafo akory ve? Misaotra fa mbola maika ahy. Sady nina tsy moa mbola hijanona koa e. Efa nilazanao aho hoe adino satria vita ny asako ka soa nimba ny fahasambaran'ny hafa e. Ndray kosa rery vatsy e. Fa lozy iny ty lazainao e. Tsy efa mpananambara taminao koa ve aho fa raha nadino anao iza no tompon'ny fitiavako. Ndrangolahy. Inona no mba hialoko alofako? Ny trano mangatsika. Ary iza no mba hiantahan-tako sy ondakon-danako rehefa marary. Ny farafara vato. Mieritreretra tsara ianao ry vatsy dia mbola tsy metsika andray ny aretiko a. Veloma ianao. Ka rehefa tsy ho hitanao eto an-tantsony aho dia any ankoatra no mifampiandry. Allo, Iony? Eny, zaty. Manao any ianao ry vatsy a? Ay ve tanteraka tokoa ny faminaniako nahita le sary tao amin'ny internet iny. Zay zany no ifanadononao mandrakizay a. Ka sitrapony iza moa zany ry vatsy a? Dokotera mitsapy ve ianao dia tsy ho ao an-trano no tsaboana fa hitondra ny ty zanak'olona ny lavitra any dia ilamina ny saindray aman-dreniny. Taiza koa no nahitanao an'izay. Ry vatsy a, mpamosavy mandeha alina aza misy mahita ka maika fa nareo midola amin'ny fiara ny tsy ho tazana. Na dia niafatra nataony neny ravony tamin'ny telefona teo masika any ary ve tsy ho vavolombelona. Tsy nihevitry ny anaranao mihitsy ary io fa ianao no tsy mahazo miteniko angamba. Ka za zany mampiandrasanao foana io fa ianao midoladola amin'ny zanak'olona hafa any. Tena gagabe mihitsy ary io no nahitanareo teo iny a. Ka za zany omenao tsiny fa tsy nisafidinao no nandratra-nao. Tsy andry andrazaka tsy hivalana ary vatsy fa azafady a. Eny ary moa fa dia ny fanadinonao any mety hanome fahasambarana ny hafa e. Allô, dokotera Vatsy? Ino tompoko? Fa iza azafady e? Reniny Rotsy. Tonga avaingana ianao aty ary aza ela fa mitady anao Rotsy. Zay. Andray, to tapaka sady tsy niandry amaly akory izy. Eniko le olona niantso tamin'ny findainao anankiray teo. Fa misy inona dia nitapahana sahady? Asa, tsy fantatro fa ny ataorako sao dia mihetsika indray ny aretin'ny Rotsy. Mba malahelo azy koa na dia eo aza ny aditsika roa nefa mety ho avy any any tsidika azy raha fantatro fa tena marary izy. Ka inona moa nidiranao amin'izany fa tsy lalana ny fidinao jereny? Ohatray rery vatsy e. Efa ozo baviko nge izy afaka fotoana fohy e. Dia tena tapa-kevitra tokoa zany ianao nisaraka amiko. Raha nanambaranao tamin'ny foko tanteraka fa iny fa tianao dia ny rahantsika ny aina ihany reny. Fa rehefa mifidy lalakafa kosa ianao dia mba tongotra mbiandakana koa ny aka ny manaingy azy sisa Noela. Mbola anatina anao dia resaka maritsika e. Haingo diso any arivony ianao raha afaka fa andeha alofon'izay ao marary a. Zay veloma. Odio. Ay, tonga ianao. Mandrosoa oe. Mandrosoa anaka. Manaona aloha ianao rininy. Za salama tsara fa karakely rino ohatra ny mihetsika indray ny aretiniko. Za zao ny atsokanao hijery azy ioko. Tonga tokoa aloha e. Fa ohatran'ny nampieritreritra ihany ny hoe fihetsehany aretiny ndraiko. Asa re. Nefa efa tena tsapako mihitsy fa sitrana tanteraka izy raha nahita ny fahatanjahany tany am-pitsaboana azy ako. Andao ary raha ao aty ambony aty ary ahy e. Mena azoko. Za koa raha mba gaga hoe mihetsika indray ny aretiny. Mandrosoa ianao fa ato ny efitranony. Io dokotera Rotsy a. Mifoazy ianao. Ody raha matokely Rotsy e. Mandrosoa kiry Vatsy a.
tena mahafinaritra be mihitsy ato izany ka manahoana aloha ianao izao Zao hitanao eto am-pandriana izao. Fa na dia eo azy ny zava-misy amin'ny fiainako dia tena ny zava-tanteraka mihitsy ny atsaiko rehefa niditra tato. Ndry ka inona fotsiny ny antsoina nefa tao salama be nge ka tsy fanta fa izy jereo aloha fa tao ohatry ny taraindraina teo nge izy io ka aza mialeo ary ianao roneny fa hijery azy saiko manala ny akanjony izy fa zafady indrindra mba rakofy lamba kely ihany ny tapany ambany dia mekofo aloha ao ary rotsy ao Todi amin'izay ianao dokotera. Ay, ka oka aloha enoko-dolo ny tokony ampiverina ny aretiny hoe. Ataovy re dokotera fitsaboninao fa aza matahotra. Tsy misy ninina aloha ny manatrika fa mandeha tsara ny fomba fiainana rehetra. Azafady nge mba mitsilany indray hoe. Zao? Zay. Mila mena aloha ianao dia ataovy moramora aloha vao mihamafy hoe. Ka manao ahoana izy zao dokotera? Mademoiselle Rotsy. Ahoana dokotera? Mpanaoviko fihetsika tsotsotra amin'ny tananao ianao dia amin'ny tongotra koa. Somary avokona dia miverina. Eny ary. Tsy misy enonao mararina manaintaina? Ohatry ny mahafinaritra azy izany koa. Fa ahoana ary neny? Sao dia mba ny famaly kely nareo mianaka na tsy haiko mety hoe nisy zavatra nampalelo azy ka tsy misy an'izany mihitsy re tompo fa dia hafa izay nahatonga ny fietehany tao ka tsy azoko koa. Inona fotsiny ary nahatonga anao narary indray Rotsy Vatsy aza be eritreritra ianao fa tsy maninona fa tena salama tsara tokoa. Indrindra moa raha vao niditra tato ka mahita ny fiovan'ity efitranoko ity. Fa efitra ny foroniko fotsiny izao fa tena manina be anao ary hafako. Tena mianta aminao loatra io zanakory dokotera. Mitady bataina indray angamby io vao hiarina teo ka. Ary ndry ity manahiran'olona fotsiny ka. Tsy maninona kory ka indry fa dokotera fotsiny mbola ao anatiny asa nitabadabaina tsotro zao. Ay indry ity tsy marary akory. Ka tsy fantatry neny ny tena antony. Fa inona indray zao ny azo indry lazaina mihoatra an'izay ka. Ka inona tsony moa izany tsy hamerana azy ianao ny asa fa mbola fikiriny ety any. Ka tsy izany ny tanjona tiako tratrarina ary neny fa zaho Tsy ny anadino azo no tiako lazaina fa anadino ny aretiko. Ay ve. Ianao angamba mamaly an'izany dokotera Eny ary. Zay vao resy lahatra fa manana saina matanjaka ianao. Finoana. Fa aretrana indrindra ny fitiavana ka nasaika tsy nirona tamin'ny fanindriana azy dia vao maika nalentik'Andriamanitra atao-poko le fanindriana tsy haiko ny sakanana. Mazava aminao amin'izay ny fikirizako nandresy lahatra anao. Mazava Rotsy fa dia tsy haiko tsony ny amelanao ianjadin'ny areti-pitiavana indray raha efa sitrana ny areti-poko. Misaotra an'Andriamanitra ary tsika fa dia raiso fa efa natolotra anao tanteraka ny fitiavako. Vonana ambady anao na mikafaliana na mipahoriny. Dia mirary tokatrano sambatra ho anareo anaka. Misaotra neny Saika hitelefonina anao mihitsy anefa nifankahita ihany tsika izao. Ka dia araba solo fa misy zavatra tiako azafaninao. Miainao ary dia ary. Saika tsy teny ihany teo amin'ny fahitana anareo sy dokotera Vatsy. Izay mety ho zodahako atsoatsy. Kinona ny tiany diarokianina amin'izany? Ka zao ary. Niseho ny fankalala be mihitsy mantsy nareo ary to naharitraritra ihany ny resaka ny fanaovanareo dia mba sahirana ihany ny saiko teo anaty an'izany ka nanontany tena hoe efa mifankatia haritra anganareo. Kinona nge mbola hitenenanao sy angaronanao lehilahy momba an'izany ankehitriny fa tsy niteneninao ahy tamin'ny nahitanao azy ka hatramin'izay nga ianao mba mametra-panontaniana momba. Miala tsiny indray rony fa izany alaina vady izany mba olona azo atokisa lafa tsy olon'olom-pony. Ka mpivarotena izany ny everanao ahy amin'izao no nahitanao anay sy dokotera Vatsy ny resaka. Azafady indrindra raha toa ka natezitra anao mafy no mahalala fa liana mafy tia halala marina zao. Ka tsy mety tsony mantsy ny anatsika fonana ny lasako satria sy mbola ary tsy kasany amin'ny tany izay lasanao mihitsy ahy fa rehefa tiako ianao dia mandrakizay izany. Dia tsy mba afaka hanome fahafapo mihitsy izany ianao hamaly ny fanontaniako. Nefa ianao no tena antondriako aty gasikara. Dia hitondranao aiza nefa izany?
Aoko fantatro tsara ry averiko fa hivoaka ho dokotera to azy zao za ka mihevitra ve ianao fa hanosipotaka izany voninahitro izany a? Ka fitiany fotsiny ary ny tantaranao fa mba tiako ho fantatra e. Dia hijanontsika fa so lasa lavitra eo ny resaka. Eny e, niara-nianatra izay. Saingy roa taona tao aoriana aho ka efa nivoaka izy tamin'izany. Dia nanampy ahy tamina akory izy dia so hitanao izao. Niaraka tokoa izay saingy izany ve moa mila hotsika fonina aminao avokoa na tsy ambarahatelo ny ainanay ary. Tokony izay ange no hivady fa ny anabavinao no nilafahana sitranana noho ny areti-pony mafy ka ny tsara tena izy ny hitsabo azy. Ka tsy vitan'izay fa naleo ny namoy ahy mba hivelomany ty anabavinao maharitra e. Ay ve zany. Fantatra hoe izay ka dia tapaozy hevitrao dia tsy mbola misy ny fandaniana e. Tsy milaza kosa nefa izany fa tsy fitiavana anao a. Matoa ny tsara tena navotana ny anabavinao tsy hiaritra ny areti-pony eo mandrakizay a. Dia ianao no aoka hitsarana mety na tsy mety. Ka omeo fotoana ray aloha mba hieritrretako e. Tsy afaka ny anoana anao tsy hanao an'izany fa safidy no apetrako e. Tsarovy anefa fa mbola sahirana mafy mikarakara ny voahako dokotera ihany koa. Aya, aleo ary omeko dian'izao ny valiteniko fa za koa mbola hiverina kely any an-dafy fa marana ny fianarako ka dia matoky anao a. Mba izay hainy tokony ho lasainao fa tsy tsika fonina daholo tsy ambaratelon'olona. Iony a? Ahoana letsy a? Mbola tsy afa-po ihany ve? Andeha mantsy kanefa ny saina mampanahiko nge any Andry ihany ke. Inona mba tian'Andry hampahery asy tsy hanadinoina izao diana ny fanaovantsika izao? Sao a? Raha manadino anao a dia hanadino ny azako sy ny fiainako avy rehetra. Ampy anao zay? Raha sitrako aloha ny andehanako dia miangavy anao mba hiaraka sakafo sy faly any amin'ny trano fisakafoanana antsika rehetra. Ampitiavana tokoa rery ty ary malalako a. Raha toa raha ka mety dokotera Saranabavy dia izay ny tanjony e. Osatary tsy eto izy ireo ny firaritry miandry antsika ao anatin'ny volana vitsivitsika. Rehefa tonga aorinan'ny enim-bolana dia ampiarahana ny fankalazana ny fanambadiantsika. Ka misy ohatr'izany indray ve ringanao tra? Fiandrasana an'izany a dia aoka samy mitsangana andidy daholo tsika e. Sambo aoka kivo mba nahita n'izao falifaliana amin'ny toerana toy izao izany. Ka tsy mampietsika ny fonao ve aloha midobodoboky ny zava-maneno e? Ka efa afaka iny satria eto anilako lalandava ianao. Ary iny ary tsy ary no afatry amiko amin'izao fotoa piraviravony izao a. Misy tapany kely amin'ny iran'ilay mpanakanto izay manao hoe tsy hanadinonao foko ny vetsiko mangina. Tantarakomana. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny raha hanadino a? Nosoratany Raja Jean Rive. Ho velominy Faly, Tantarakomana. Le Mec, miaraka amin'ny Niravo, Vantso ary Ioli. Narefeo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Iolosoa. Tantarakomana.